Mifantoka amin'ny tontolo ny filaminam-bahoaka ny fandarana manokana androany izay anasantsika ny inspecteur général de police Eric Michel, ministry ny filaminam-bahoaka izay hitondra ireo tatitra ny asa notanterahana sy novitaina tao anatin'ny 3 volana nandraisan'ny fitantanana ny ministera sy hitondrana ihany koa ireo vinanasa sy tombanezaka hotratrarina na ho an'ny foezaka ny atononezaka eo ihany koa ny lavitrezaka. Miarabanao Andriamatoa Ministra. Miaraba babi, miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manaraka ny televiziona malagasy ary manararoatra miaraba natratra ny tontaona vaovao. Andriamatoa Ministra, anisan'ny fanamby napetraka izao fitondram-panjakana mijoro izao ny hoe fanavaozana ny fitantanana-dra-panjakana amin'ny ankapobeny ho an'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka izay tantaninao manokana, inona avy ireo fanavaozana efa natomboka ireo? Mankasitraka amin'ny fanontaniana babi, fanavaozana tokoa no entin'ny fitondram-panjakana amin'izao fitondrana misy izao. Mialohan'izany aloha dia tsara ny manamarika fa mialohan'ny vina sy ny politika izay apetraky ny ministera ny filaminam-bahoaka dia misy ny lasitra izay atao hoe fandaran'asa ho an'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana ho an'ny fanavaozana PMO, PGE izy tsika zay. Io programan'asa io dia navoaka ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika sy Andriamatoa Prime Ministre izay nametraka ny laminasa ka ho tanterahanay au niveau ny gouvernement. Anisan'izany ny ministera ny filaminam-bahoaka ka manaraka an'izay laminasa zay dia misy ireo vina sy fanavaozana zay hoentina ary nisy nefa natomboka ary andalam-panomboana amin'izao tsika miteny zao. Mialohan'izao fandarana izao dia nanadiady ny fomba fiasanareo anivon'ny ministera ihany koa zay misy ny ataontsika hoe fomba fiasa enina lehibe na le hoe axe stratégique anakenina izay nataonareo fanamby, anisan'ny goavana indrindra ao anatin'izany ilay hoe ady amin'ny kolikoly. Efa hitanay Andriamatoa Ministra ireny hetsika ataonareo eny an-dalambe ireny hitoy ve izy ireny ahoana ihany koa ny endrika izay hoe ady amin'ny kolikoly izay atrehan'ny polisy-pirenena zay? Ya, tsara ny manamarika alohan'ny amaliko ny fanontanianao babia mahakasika ny kolikoly manokana ny tanisako manokana. Mety aloha mikasika an'ireo vina enina izay napetraky ny ministera ny filaminam-bahoaka ireo. Voalohany amin'izany dia ny atao hoe milafy ny fanavaozana izay mifototra amin'ny fanarahana ny teknôlôjia. Io moa ilay ataontsika hoe digitalisation, voakasika izay daholo ny sehatra rehetra eto anivon'ny polisy-pirenena. Ny faharoa manarakaraka an'izay ny ady amin'ny kolikoly izay efa voalazanao raha teo izay anisan'ny zava-dehibe iainantsika amin'izao ary anisan'ny lahara-pahamehana eo anivon'ny departementan'ny ministera ny filaminam-bahoaka. Ny fahatelo dia ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, iarahantsika malala ny zavatra iainana andavanandro na amin'ny sehatra aiza io na amin'ny sehatra aiza. Ny fahaefatra dia eo ihany koa ny ataontsika hoe miantoka ny filaminan'ny androm-panjakana satria azadino fa ny ministera ny filaminam-bahoaka dia anisan'ireo mpitandro ny filaminana izay miantoka ny filaminana sy ny fijoronana izany atao hoe androm-panjakana ara-dalàna izany. Ny fahadimy dia ny fiadina amin'ireo karazana fanondranana tsy ara-dalàna na ny fidiran'ireo vahiny tsy ara-dalàna eto amintsika. Raha tsorona zany dia ny hoe fiarovana ny sistantsika malagasy. Ny fahaenina teo dia tsy azo adonona fa izay zavatra rehetra zay dia mitaky fahaiza-manao. Misy ny fiofanana izay natao teny am-pianomboana alohan'ny hiditra atao amin'ny sehatra ny polisy-pirenena, nefa koa misy koa ny atao hoe fiofanana izay mitohy mba hitakina ny fahaiza-manao ny tsirairay avy. Izay zany ny vina enina ankapobeny. Mahakasika ny atao hoe ady amin'ny kolokolo, io tokoa moa dia tsy afenina namana babi fa anisan'ny azona fanakianana sahala amin'ny rehetra ihany. Ny manao zavatra moa tsy mora ary ny tao-trano tsy vitandray andro. Tsy maintsy misy ny ezaka eo anivon'ny ministera mba ahafahana miady amin'izy ireny.
ary ny zavatra voalohany ny masoanay dia ny fananganana ny politika edina amin'izany atao anatiny. Inona moa ny entinay amin'izany? Misy ny atao hoe départementa ny inspection générale de police zay manana ny ataontsika hoe ny fitaliavana manokana misehatra ny ataontsika hoe prévention sy ny répression. Zany hoe tsy dia manasazy ihany fa misy ihany koa ny atao hoe fanabeazana sy fampahafantarana mialoha ny andikana lalàna. Fa rehefa ohatra moa mihoatra ny fandikana lalàna dia tsy mandray fepetra izay. Io inspection générale io dia miara-miasa amin'ny fitaliavana rehetra na eto an-toerana na isaky ny faritra zany. Ary amin'izao fotoana izao tafiditra anatin'ny vinanay eto ministère filaminam-bahoaka ny fanapariahana azy io zay tsy nisy afa-tsy teto andrenivohitra. Amin'izao zany dia efa misy reo faritra rehetra ahitana ny solotenan'izy ireo zay misehatra amin'ny sapandraraha tsirairay avy mba hiadina eto anivon'ny polisy-pirenena amin'izany mikolokolo zany. Anisan'ny tena asa lehibe andraketanareo polisy-pirenena moa amin'ny maha hoe mpitandro ny filaminana indrindra fa ny aty an-tanan-dehibe dia ny resaka filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Misy ve ny fomba fiasa vaovao eo anivon'ny ministera ao anatin'izao fitantanana hoentinareo amin'izao fotoana izao? Ny fomba fiasa vaovao satria tafiditra anatin'ny fanavaozana daholo moa zany. Ny fomba fiasanay eto anivon'ny ministera filaminam-bahoaka dia azo atao hoe nisy ny fiovam-penitra lehibe. Singaniko manokana amin'izany eo amin'io hoe fampahafantarana na fanomezana ny information amin'ireo sapan-draraha tsirairay avy na amin'ireo fitaliavana na eto anivon'ny ministera zany na any amin'ireo taleparitra isan-tsokajiny. Manana an'izany satria ny fanomezana ny loharanom-baovao eo no eo dia tsy maintsy mitaky fandraisana andraikitra eo ny eo amin'ny sapan-draraha tsirairay avy. Zany hoe tsy misy tsony zany le mampita fotsiny zay fanao tsika hatramin'izay dia tsy misy le tamberina avy eo fa tsy maintsy manana ianao ny andraikitra amin'iny vaovao iny. Raha isitsika ohatra raha misy ny sehatra anankiray zany nahitana zany ataontsika hoe kolokolo zany na ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny toerana anankiray dia andraikitry ny tompony andraikitra amin'ny fitaliavana amin'ny direction régionale ray moa zany fiantsika azy no mandefa n'izany vaovao zany na ny information aty amin'ny foibe ary andraikitra iny mandefa eony eo amin'izay tompony andraikitra n'iny dia anjara ny mamerina sy mandray ny andraikitra hoe inona ny vokatra na ny résultat takina amin'izareo. Tato anatin'ny herinandro vitsivitsy ny fanesy zay dia nisy foana ireo fahatrarana rem-pirenena zay saika avoaka tsokosoko eto Madagasikara. Teo ihany koa ny fivezivezena tsy ara-dalàna zay tratranareo mpitandro ny filaminana, manao ihany koa ny paikady ny polisy-pirenena sy ny fiara-miasa amin'ireo ratsa mangaika samihafa amin'ny fiadina amin'izay fanondranana tsy ara-dalàna na fivezivezena tsy ara-dalàna eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara zay. Ny amin'ny fiarovana ny sistantsika moa indrindrindrina fa ny fivoahan'ny rem-pirenena dia anisan'ny saripady ary izy io anisan'ny ataontsika hoe tatoato somary mba tsy tenenana hoe nisy ny hoe nyrongatra natsapitsika fa nisy nefa na izany tsy zany nisy ihany koa ny fianana nametraka paikady zay misy moa ny paikady tena atao hoe amin'ny ankapobeny ny antsipriany moa somary ataontsika hoe misy ny tsy ambaratelo fa amin'ny ankapobeny nametraka paikady zay ny voalohany indrindra dia ny fiaraha-miasa aloha ho an'ireo ministera na sapan-draraha isan-tsokajiny zay tafiditra anatin'izany fiarovana ny sistany zany. Maro tsy voatanisa moa izy ireo fa singaniko manokana amin'izany moa ny amin'ny fiarovana ny sistany na ny
douane nareo ny mpitandro filaminana namana ihany koa satria izy ireo manana andraikitra lehibe na amin'ny sisin-dranomasina na aty amin'ny akoatran'ny sisin-dranomasina zany dia manana ihany koa zay ny eo anafin'ny paikady dia ny ataontsika hoe nametrahana laminasa atao anatin'ny ministera mihitsy zany tafiditra anatin'izay moa ny tanisaiko tery voalohany le hoe modernisation am'le zavatra rehetra zay ampiasaina eo sy ny ango-bavao ty moa namana baby dia zava-dehibe ty ango-bavao ty satria na izay manokana ary dia mila fanomezan-tanana amin'ny vahoaka tsirairay satria manana andraikitra amin'ireny zavatra rehetra zay tratratsika reny ny atao hoe ango-bavao na ny renseignement zay tonga teo ampelantananay dia ny fifalakalozanay zany atao hoe ango-bavao zany amin'ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny sistantsika. Anisan'ny andrandray ny olona Andriamatoa Minisitra amin'izao fahatongavanao eto amin'ny plateau ny TVM zao mikasika ny passeport manahoana ny fikirakirana anazy io amin'izao maharitra friny eo amin'izao ny fahazahoana ny passeport anankiray. Mahakasika ny passeport moa satria mbola sistany ihany moa no resantsika amin'izay ny passeport malagasy moa ny atsika dia hatreto aloha mbola mipetraka amin'ny 5 taona iny raha tsy misy ny fiovana satria efa andalany fanatsarana sy ny ataoko hoe fanavaozana nyzany fanomezana izany zay nisy moa ny fotoana namana baby raha tsaronao ny nampimenimenina ny olona ny mahakasika azy io iny moa tsy dia hidirako amin'ny tsipriany hoe amin'ny lafin'ny teknika manahoana na lafin'ny teknika manahoana no mety nisin'izay fa ny anjarantsika dia tsy maintsy manompo vahoaka ary anjarantsika ny manome fahafahapohan'ny vahoaka dia mitady ny vahaolana raha misy ny olana hatreto aloha tsy dia tena hoe manana olana loatra tsika akoatran'izay 5 taona zay raha tsy misy ny fanovana sy ny fiovana misy lafiny mandinidinika ara-teknika izy io namana babia raha ny fanatanterahana izy io hoe maninona raha atao 10 taona maninona raha atao 7 taona fa efa nomenay ny tompon'andraikitra ambony sy ny lehibe ny tatitra manokana an'izay hoe raha ataontsika an'izao io zao ny lafiratsiny zao ny lafitsarany raha tazomitsika an'izao zao ny lafiratsiny zao ny lafitsarany zay moa tsy maintsy omena daholy fa anjaran'ny tompon'andraikitra ambony moa no manapaka an'izay arakaraka ny ataoko hoe ny étude technique zay nataony technicien teo anivon'ny ministère. Ao anatin'ilay axe stratégique voalohany ilay hoe modernisation sy innovation eo anivon'ny polisy-pirenena ohatrany ahoana ny fisehoana izany? Izy io moa raha tena atao tsika moa tsy miolokolompaona fa na Andriamatoa filohan'ny Repoblika amin'ny fanavaozana ary namafisin'Andriamatoa Premier Ministre ihany koa ny atao hoe tsy miolokolompaona tsika fa tsy maintsy misy ny fifandraisana amin'ny any ivelany amin'ireo fifanakalozana rehetra na ara-teknika na araka olona koa arandray izany satria itsika raha teo dia misokatra amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany zany nefa tsy midika fa isika tsy manana ny reo olona zay teknisianina zay ananantsika rehetra hatramin'izay ary manana an'izany atao hoe manam-pahaizana izany tsika na eo amin'ny lafiny fifanakalozana ny traikefa zany na ny fanakalozana fahaiza-manao izay raha teo moa nivon'ny polisy-pirenena dia efa nametraka ny fifandraisana amin'ireo namantsika ireo akoatra ny zavatra rehetra ny teknika rehetra zay fampitaovana nameny Andriamatoa filohan'ny Repoblika amin'ny fanavaozana fampitaovana ny eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka. Ao anatin'ilay axe stratégique ihany Andriamatoa Minisitra anisan'ny nanaitra naty eo le any amin'ny fahaefatra angamba izay le hoe mitandro ny maha-iray ny androm-panjakana na le hoe unité de l'administration inona ny tena hoe tianareo ambara ao anatin'izay vinana asa anankiray izay?
Ny tena marimarina kokoa ngamba fiarovana ny androm-panjakana misy. Ny androm-panjakana moa zany sy ny fitantanana tsy afamisaraka. Tsika raha misy ny zava-misy tamin'ny sehatra teto amin'ny firenena tsy maintsy mijoro ny mampitandro ny filaminana ny mpitandro ny filaminana. Na dia teo azy zay na inona ny zava-nisy tsy maintsy kosa manaraka ny lalàna velona zay najoro ny fitondram-panjakana. Dia izay no ezahanay apetraka ary aseho amin'ny fanatanterahana ny asa izay fiarovana ny androm-panjakana misy zay. Izany moa zany tsy mijanona amina sehatra eto amin'ny firenena fa na amin'ny sehatra iraisam-pirenena koa aza. Zany hoe mahakasika ireo fanadihadiana samy hafa amin'ireny ataontsika hoe raharaha mafampana amin'izao reny ve zany izy zay? Mifandray tokoa zay namana baby satria azadiny fa tsika dia ao anatin'ny atao hoe misy ny fanadihadiana atao anatiny nefa reny zavatra zeny mety ifandray amin'ny any ivelany dia tsika ihany koa raha teo anatin'izany atao hoe police internationale na ny Interpol zany zay mifandray amintsika ihany koa zay mifanome mifanakalo ny angom-baovao rehetra mba ho fiarovana ny androm-panjakana sy ny sisy tanitsika ary mba ho fiarovana ihany koa ny vahoaka. Mamaraparana ny fandarana sahady tsika Andriamatoa Minisitra nitazomiko fanontaniana faraparany reto fanontaniana roa reto. Voalohany dia hoe ny adina antsoratra ho an'ny mpiadana ho agent de police firy izy ireo no niatrika an'izany, firy no raisina zany any amin'ny farany? Zay tokoa ary ararotiko eto ny fankasitrahana sy fisaorana lehibe n'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana sy Andriamatoa Premier Ministre satria izy ireo no nanome alalana mba anatanterahana zany fandraisana ny polisym-pirenena vaovao zany. Ny antony dia iarahantsika malala ny fenitra iraisam-pirenena fa efa miezaka misy ny fiezahana mba hatrarantsika an'izay hoe fenitra iraisam-pirenena mahakasika ny fitandrona ny filaminana zay. Nisy tokoa ny fandaminana zay fikarakarana ny fampidirana nireo polisy miisa 500 polisy tsotra na ny agent de police ihany moa izy ireo tamin'ity taona 2024 sy 2025. Ny antony moa nisy ny fiamorana kely noho ny fifandaminana sy ny hoe fitsinjovana reo avatsika zay mbola eo mpikarakarana n'le atotan-taratasy noho ny fahalavilan'ny toerana. Dia tsy maintsy natao zany zay mba hampisy marimaritra iraisana na hampisy ny fanemorana. Na izany na tsy zany tanteraka soamantsara satria na ny fehipetra noraisina taloha na nandritra na taoriana ny fanatanterahana na ny fanomanana an'izany fandraisana ny mpiasam-panjakana eo anivon'ny polisym-pirenena zany dia natao tao anatin'ny fangararana sy ny arahana tamin'ny ministera sy ny sampandraraha isatsokajiny anisan'izany eo amin'ny Bianco sy ny ao amin'ny ministeran'ny asa sy ny fampananan'asa zay miara-miasa aminay akaiky ary ararotineto isaorana an'ireo tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny ministera tamin'ny fanomezan-tanana. Mety hoe mbola hisy fifaninanana ve amin'ny sokajy hafa na ho amin'ity taona ity na amin'ny taona ho avy raha tsy tena ny inspecteur de police, ny officier de police, ny commissaire de police, monsieur le ministre? Ny rarina moa zany ny siny ary zay daholo ny fangatahana fa zay eo moa zany dia efa manao ny ezaka sy ny fanomanana rehetra fa tsy maintsy hoentina eo anivon'ny filan-kevitra zany na ny gouvernementa na ny conseil des ministres fa mino sy manantena fa raha ny fampanantenana zay napetraka Andriamatoa filoha sy Andriamatoa Premier Ministre dia tsy ho ela zay Andriamatoa Babia amin'ity taona ty dia ho izy. Misaotra tompoko. Ny inspecteur général de police Eric Michel, ministre ny filaminam-bahoaka no vahintsika tato anatin'ny fandarana manokana androany isaorana ianao Andriamatoa Ministra ny vahiny tato amin'ny fandarana ity ampamaranana dia mena fotoana fohy ianao hitondrana hafatra ho amin'ny mpijery atsika eto. Ya ny teny fohy angamba tsotra Babia
voalohany indrindra aloha dia mankasitraka nareo vahoaka malagasy rehetra tanatin'izay fandaminana tao anatin'izay 3 volana zay niarahana taminay zay nitondra nandritra izay mankasitraka satria nareo no itsika vahoaka malagasy no atao hoe nanome tanana ary aina tamin'ny fampandriana ny fahalemana ary nona marimarina kokoa fa mbola hitoy izay manome toky ihany koa izay eto anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka fa anao zay tratry herinay anampy sy anatotosany sakany sy andavany ny tamberina ndraikitra zay tsy maintsy ataonay ary ny farany ny fampandripahalemana moa dia ny hoe asavadidrano tsy vita raha tsy fanakonana tsy milaza miambo zay fa mavita tanteraka fa tsy maintsy mila fifanomezan-tanana amintsika vahoaka malagasy tsy akanavaka dia mirary fitompoko. Tapitra ny fandarantsika isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mandra-piona tompoko.